Faly miara-bantsika tsirairay avy maneran-tany mpanaraka ny video eto amin'ny YouTube ho avy Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Anio sabata faha 8 ny volana Jona 2024. Ny tenin'Andriamanitra anio dia voasoratra ao amin'ny bokin'i Jakoba 2:1-7. Ny lohahevitry ny tenin'Andriamanitra anio teboka voalohany tsy misy fiangarana na fizahan-tavan'olona ary koa fanavakavahana ao amin'ny Tompo. Tsy misy kolikoly ao am' Jesosy. Teboka faharoa, raha diso amin'ny iray ianao dia meloka amin'ny rehetra. Ohatra, tsy manompo sampy ianao nefa mitsaratsara olona ivelany dia diso sy meloka amin'ny rehetra ianao zany no sady mpandika lalàna hoy ny tenin'Andriamanitra. Teboka fahatelo, ataovy ampamendrehana ny fiteninao sy ny asa n'Andriamanitra izay ataonao aza mitady dera na sitraka amin'ny olona. Teboka fahaefatra, fitsarana tsy misy famindrapo no anjaran'izay tsy mamindra fo. Mila ianao mahay mamindra fo. Amen. Ndeha harovakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 2:1-7. Ny titra hoe tsy misy ny fiangarana ho an'ny mpanan-karena. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry rahalaiko, aoka tsy asiana fizahan-tavan'olona ny finoanareo ny tompontsika be voninahitra dia Jesosy Kristy. Raha misy olona miditra eo amin'ny sinagoganareo ka misy peratra volamena amin'ny ratsan-tanany sady miakanjo tsara ary mba miditra kosa izay olona mahantra sady miakanjo ratsy, raha mijery ilay miakanjo tsara ianareo ka miteny hoe mipetraha etsy amin'ny toerana aloha ianao, nefa miteny amin'ilay mahantra kosa hoe mijoroa eroa ianao na mipetraha etsy amin'ny fitoeran-tongotro, moa tsy manavakavaka va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevidratsy? Miaino ry rahalahy malalako, tsy efa nofidian'Andriamanitra va ny mahantra amin'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy omena izay tia azy? Kanefa ianareo dia nanala baraka ny mahantra, moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo? Ary tsy izy ireny va no mitarika anareo ho eo amin'ny fitsarana? Tsy izy ireny koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsoana anareo? Kanefa raha mankatoa ilay didy ambony indrindra ianareo, araka ny soratra masina hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao, dia tsara no ataonareo. Fa raha mizahan-tavan'olona kosa ianareo dia manota ka hoeloan'ny lalàna ho mpanota. Na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Fa ilay ny teny hoe aza mijangajanga no ny teny koa hoe aza mamono olona. Raha toa tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika ny lalàna ianao. Aoka hiteny sy hiasa araka izay mamendrika anareo ianareo, izay olona ho tsarainy lalàn'ny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindrapo no anjaran'izay tsy mamindra fo, ary izay mamindra fo kosa dia tsy mba matahotra ny fitsarana. Amen.